Amin'ny fifaliana lehibe no iarabako anao amin'ity androany ity. Faly ve ianao fa tafaraka antsika androany? Faly ve ianao fa voky tsara? Sao dia misy voky loatra aloha e. Tsy te hatory ianao sao dia misy te hatory. Afaka manasa tarehy kely. Misaotra ny tompontsika fa fahasoavana lehibe ny ahafahantsika miaraka eto. Ary ny amin'izay fahasoavana izay indrindra ny fampizarantsika androany. Ny amin'izay fahasoavan'Andriamanitra izay mihitsy ny tena horesantsika. Ny resaka fahasoavana dia fototra amin'ny fiainana kristianina. Ny resaka fahasoavan'Andriamanitra indrindra dia tena fototra lehibe eo amin'ny fiainana kristianina. Tsy mety raha tsy azonao ilay izy aloha. Tsy mety raha tsy azonao ilay izy. Izay tsika vavaka ny miaina hoe ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mahafinaritra ny olona fotsiny miteny tsika ambany fahasoavana, tsika amin'ny fahasoavan'ny Tompo. Misy olona fampiaraba fahasoavan'ny Tompo. Misy mifampiaraba tahaka izany. Fa ny fanontaniana tena azon'ny olona tsara ve? Indrindra ho antsika kristianina no mivantana ny resaka androany hoe manahoana tokoa. Raha omena lohateny ny zavatra ifampiresantsika dia hoe miaina ao amin'ny fahasoavana. Miaina ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ho an'izay nanaraka ho an'izay mpiaraka aminay moa amin'ny selula ambondrana dia efa nahazo avanko kely ihany. Kanefa ny androany apetraka ny Tompo atao anatiko ary tao anatin'ny andro vitsivitsy hoy hoe ozy izy ny Tompo hoe mila resahana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny fahamarinana momba ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia iresaka an'izay tsika ao anatin'ny minitra vitsy tsy ho ela. Kanefa ny tsy ny fotoana no hamaritra an'izany fanamandriamanitra miresaka aminao tena teny ray monja ary no azonao androany dia mino izay ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Iresaka tsika ary hoe ohatran'ny ahoana no miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ety am-piandohana dia ny fahasoavana mihitsy raha lasa ranabavy no manamarika ny famonjena. Ny famonjena dia anisan'ny varavarana anankiray idiran'ny olona ao anatin'ny fahasoavana. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Fahasoavana no namonjena anareo. Talohan'izay tantaran'ny olombelona rehetrarehetra dia olona very. Talohan'izay ny olona rehetrarehetra dia olona mpanota. Olona tsy mendrika ny antso akory ny anaran'Andriamanitra. Tsy mendrika akory ny anantona an'Andriamanitra. Fa io famonjena io dia varavarana natafidiran'ny olona ho ao anatin'ilay fahasoavana. Resaka kely ny amin'io famonjena io ako ety am-piandohana. Araka ny fantatritsika rehetra dia anatin'ny ten'Andriamanitra dia misy tantara anankiroa mazava tsara izay maneho hoe mitodika aiza ny fijerin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny fijerin'Andriamanitra dia mitodika tamin'ny Israely ary dia tamin'ny Israely ihany. Mitodika tamin'ny vahoakan'ny Israely ihany ny fijerin'ny mason'Andriamanitra. Ny Israely, ny zanak'Israely no nikarakarain'Andriamanitra. Ny zanak'Israely no nitenenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompo izay nalefany. Ny zanak'Israely no nohasoavin'Andriamanitra tamin'izay ny fomba nitondran'Andriamanitra anazy. Ny zanak'Israely no nitiavin'Andriamanitra. Fitiavana mandrakizay koa nitiavana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ary ny fampitaiza, ny fampitondry tahaka ny mpifankatia mihitsy Andriamanitra sy ny zanak'Israely. Nitodika tao amin'ny zanak'Israely Andriamanitra. Rehefa mamaky amin'ny testamenta taloha ianao dia Andriamanitra sy Israely foana. Izany Andriamanitra sy Israely foana. Ny tanjon'Andriamanitra ny resaka fahotana efa hatramin'ny voalohany mihitsy. Adama nanota dia mpanota avokoa ny olombelona rehetrarehetra. Mpanota daholo, niza izany teto ambonin'ny tany na Israely na ny hafa firenena. Mpanota avokoa. Kanefa Andriamanitra dia nifantoka ihany tao amin'ny Israely. Azonao nifantoka tao foana ny zavatra rehetrarehetra. Izay resaka iresan'Andriamanitra dia momba ny Israely. Lalam-pamonjena nefa dia izao Jesosy Kristy nidina tetỳ ambonin'ny tany dia ho faty no ny fahotan'ny zanak'olombelona rehetrarehetra izay handray azy. Rehefa mitodika tao amin'ny Israely Andriamanitra dia nalefa ny Jesosy Kristy taiza
tao amin'ny Israely ihany. Nivoaka avy ao amin'ny Israely ihany Jesosy Kristy, le mpamonjy izao tontolo izao. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia hozy izao fanambaran'ny bokin'ny Jaona hoe tonga tao amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Tonga tao amin'ny Israely Jesosy Kristy, le mpamonjy, nanana mission an'izy hamonjy ny olombelona rehetrarehetra. Kanefa tsy noraisin'ny Israely ny famonjena. Azonao ohatra eo, nanomboka teo dia nitodika Andriamanitra, nitodika ho amin'ny jentilisa, tsika izany. Nitodika ho amin'ny olona izay hozy izy ny tena Andriamanitra hoe tsy firenena akory, oloko azy, olona tsy lavana azy. Raha oharina amin'ny oliva hozy izy dia oliva sauvage hozy izy ny teny frantsay. Izany hoe naniriniry ho azy teny. Tato ny fifatoan'Andriamanitra tato amin'ny Israely. Tao foana, oloko nareo, tiako nareo, fitiavana re izao nasehon'Andriamanitra izao. Nareo hoe tsy nahita hoe tsika nge mba mitsiritra ny fitahiana Israely mihitsy e. Tena nataon'Andriamanitra ny adana mihitsy ilay Israely fa maditra fotsiny. Maditra fotsiny izy. Eny ka natonga ary Jesosy Kristy tsy niraisiny, tsy nirarahiny. Hozy izy Andriamanitra oke ary todika ato aho hozy izy. Todika taty amintsika Andriamanitra. Faly ve ianao fa todika taty aloha izy e. Faly ve ianao fa nitodika taty amintsika. Tsika ngery reto tsy mendrika an'io famonjena io e. Tsy mendrika an'io famonjena io tsika. Kanefa nitodika Andriamanitra nanome lamosina an'ilay Israely Andriamanitra. Dia nitodika taty amintsika izy. Zay le fahasoavana izay. Zay le fahasoavana izay. Ny fanontaniana. Rehefa nitodika taty amin'ny jentilisa izy, nandray ve ny jentilisa? Nandray ve ianao? Tsika izany resahako izany. Nandray ve ianao? Manana antoka ve ianao fa efa noraisinao le fanomezana? Io tsisy hoe nisy zavatra netinety nataontsika na misy zavatra mamendrimendrika atsika, fa jentilisa araka ny zavatra teneko teo, olona tsisy ilavana azy nge tsika. Tsika mpanota, Israely koa nanao ny ataony, fa natolotra ho atsika le izy. Ny fahasoavana dia kadô nomeny. Tsy hoe mendrika le nomena azy. Tsy hoe izy kosa aloha e, ohatra mba efa niezaka e. Ny zanak'Israely raha lasa nabavy nomena ny lalàna. Niezaka, raha ny tokony ho izy, raha nisy ny niezaka dia reto. Fa nisy ny tsy niraraha, tsisy idirany isika. Reto niezaka reto, tsy nandray. Tsy mahagaga anao ve izany zavatra? Nomena anazy ny lalàna, nomena anazy. Na ianao feon'Andriamanitra ngery, nahita fahagagana ireo. Tonga Jesosy Kristy. Tonga Jesosy Kristy teo ambony tany, teo amin'ny Israely. Inona ny tadavan'ny Israely any azy? Ny anasitra anazy. Bakeo ny boky Matteo, Luka, Jaona, Marka. Fa ny nitadiavan'ny olona Jesosy, marary aho. Ripa nasitrana, dia ho any aho. Manana olana tsika, ripa maolana, dia ho any ahako. Israely resahako eo. Nisy maty, ry manangana, natsangana. Nataony Jesosy izany. Mpanao an'izany Jesosy sa tsy mpanao an'izany? Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny. Hiteraka zazalahy hozy izy Maria. Any anarany dia atao hoe Jesosy. Inona dikan'i Jesosy? Izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ny zavatra tena natongavan'i Jesosy araka ny teneniko anao hatramin'ny voalohany teo, fantatr'Andriamanitra ange fa amin'ny fahotana ny olana fototra. Raha vao tsy azonao hoe fahotana ny olana fototra, dia diso fitady vahaolana ny olombelona. Ary izany ny ainan'ny Israely. Diso fitady vahaolana izy. Na dia le mpamonjy azy ho afaka tamin'ny fahotana raha ny tonga teo aminy, fa nasitranana ny tediaviny taminy. Na tonga teo aminy ary le hamonjy ny fanahiny izay very, fahagagana no nandrandrainy. Lany ny divay. Tena oranga, tena ianao mahay an'le izy. Resy lahatra tsara Maria. Ary tsy diso nge izany e. Tsy diso izany, tsy fampianaran-diso hoe tsy manao fahagagana Jesosy. Tena manao, ary tena nanao izy. Ary mbola manao izy. Amen. Mbola manao mihitsy izy amin'izao fotoana izao. Fa ny fanontaniana, raha mitady an'Andriamanitra ianao, raha mitady manantona an'Andriamanitra ianao, raha tonga aty am-piangonana ianao, raha mitady an'Andriamanitra ianao, na aiza na aiza toerana misy ianao, Jesosy le maninona ny antonao? Jesosy le mpanao inona ny antonao? Za tsy miteny ianao hoe tsy azo atonina amin'ny mampanasitra anazy izy, azo atonina izy. Rehefa marary aho dia miantso azy koa. Fa mihoatra lavitra ny zavatra noraisiko taminy. Izy le namonjy aho afaka tamin'ny fahotako. Ny fanontaniana, tena noraisintsika ve? Tena manana antoka ve ianao? Fa efa nandray an'i Jesosy
le mpanafaka ny olona, amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zay raha lasarana bavy ny antsoina hoe famonjena. Tsy ilay manantona an' Jesosy satria manana olana dia ho any am-piangonana. Mamita teny tsika. Ary mialatsiny fa mety nampitarika indray dia mamitaka ny olona satria zavatra hafa no anehoana an' Jesosy Kristy. Tsy arak'izay na ny raha n'Andriamanitra azy. Fa io no efa navoan'i Israely. Efa teo ny taraiky inge Israely. Efa teo ny tsy nahavoaray an'ilay famonjena ny Israely dia mbola izay ve no hoerarantsika jentilisa nefa isika tsy mendrika. Mba vao konsiderentsika ve ilay fanomezana izay nomeny Jesosy. Nomen'Andriamanitra ray. Nomeny ny zanalahy tokana mba tsisy ho very izay rehetra mino azy. Fanontaniana voalohany fanontaniana mipetraka ho antsika rehetrarehetra. Efa tena voarainao ve izay famonjena izay? Mety nanantona an' Jesosy ianao dia narary dia nisotraniny. Tsara izany dia raina ny tompo. Afaka mijoro vavolombelona ianao. Mety nanana olana ianao dia novahany ny olanao. Tsara izany dia raina ny tompo. Fa tsy miantoka ny famonjena ireny tompoka. Tsy miantoka ny famonjenanao ireny. Ny fototra. Raha mbola marary ianao ka nosotrany Jesosy kanefa ny fototry ny fahotana mbola mitoetra ao anatinao dia mbola olombery ianao. Mbola tsy nandray ilay famonjen'i Kristy ianao. Mbola tsy tafiditra ao amin'ilay fiainana ny fahasoavana. Miresaka ny amin'ny fiainana. Miaina amin'ny fahasoavana isika raha lasarana bavy. Androany ny tompo te hiresaka aminao mahitsy tsara mihitsy. Maninona ianao indraindray misalasala ny amin'ny famonjenanao. Indraindray tsika anatin'ny fanompoana manao asan'Andriamanitra. Ny zavatra matetika mitranga en général ary ny tenako dia tao anatin'izany. Rehefa mitoriteny hoe raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia tantaraina eo ny antony fa maninona raisiny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana satria izy maty noho ny amin'ny fahotanao. Za manokana dia anisany nandray an'izany teny izany efa taoko tamin'ny 1998 tany mpanampon'Andriamanitra nandalo tety. Toritory be ny foko ny nahainao izany. Tena niatra, tena hoaka ny nahafatesan'i Jesosy Kristy. Tena voaraiko ao anatin'ny saiko sy ny foko mihitsy tena kay tena natongavan Jesosy dia hamonjy anahako. Voaraiko teo amin'ny saiko ilay izy. Voaraiko teo amin'ny foko ilay izy. Tamin'izay fotoan'izay dia nanangana ny tanako ahako. Dia niteny aho hoe raisiko ianao Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainako manomboka teo. Ny zavatra nitranga nefany mandeha ny fotoana adiniko ihany ilay izy. Toa tsy tsaroko ilay izy. Indray misy mpitoriteny tonga. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana fa tena tianao Jesosy. Te hanangana ny fiainanao izy. Te hanao an'izao zao amin'ny fiainanao izy. Toritory indray ny foko. Tena resy lahatra indray ahako. Tena tsangako indray ny tanako. Raisiko indray ianao Jesosy ho tompo. Tena ohatran'ny tsy ireo tsara teo fa tia tena izy tia Jesosy. Tena raisiko ianao tena eto tena conscient tsara mihitsy. À chaque fois mandeha ny fotoana miverina ilay teny ohatra mahatsiaro hoe tena tsy mety mihitsy ilay teo fa tena miverina hatramin'ny voalohany indray aloha tsika. Maheno tena ohatr'izany foana. Tena marina resy lahatra tao amin'ny saiko. Indrindrindrindra rehefa mahita ilay film Jésus de Nazareth iny tamin'izany fotoana izany mbola tsy dia tena nandeha ilay Passion du Christ. Dia mijery ilay film dia tena rehefa miverina amin'ny voalohany falifaly mahafinaritra be Jesosy. Rehefa any amin'ny farany ohatran'ny tady rotsaka izany ranomaso. Voakasika ilay fo. Voakasika ny saina dia tsy rarany kosa nga tsy hisy hevitra moramora vonoy ataovy moramora fotsiny. Fa tena tsy maintsy nampalahelo be ohatran'iny. Voakasika indray ilay fo ary misentosento lalina kanefa tsy voaray ilay famonjena. Be dia be ny olona miaina an'izany. Matoa miteny ianao izany ny aina an'izany ahako. Fa tamin'ny fotoana anankiray tsy haiko akory taiza ho aiza teny anatin'ny okoro ny fiainako, mandeha ny fiainako. Tsy anatina toriteny akory fa eny an-dalana eny. Henoko ny tompo miresaka amiko. Ary amin'izay fotoana izay, tamin'izay fotoana izay no voaraiko. Lehibe loatra ny fitiavanao ahy Jesosy. Tsisy resaka, tsisy fandresen-dahatra na inona akory. Fa ny circonstance navelan'Andriamanitra an'seho teo amin'ny fiainako rehetrarehetra
ka efa Andriamanitra miresaka amiko daholo ireny. Ny zavatra miseho rehetrarehetra teo amin'ny fiainako ka efa Andriamanitra mitarika aho aminy famonjena. Misaotra ny Tompo fa tafiditra io. Ary za io tsy misalasala na roviana rehefa hialy eto ambonin'ny tany. Raha toka ianao ka mbola karazany olona le misalasala. Raha toa rehefa misy miresaka aminao dia ohatrany tady mangovoka ianao hoe fa za moa izy marina moa karakô moa izy io. Raha ohatra ianao ka kalazan'ireo olona mbola matahotra indraindray, manana doty ianao. Tsy fantatro raha androany mikasika anao ny Tompo fotoana androany. Ahafahanao manantona azy, manana antoka ny amin'ny famonjenanao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa soavanao izy namonjenanareo amin'ny finoana. Ary izy io izy tsy avy amin'ny asa. Tsy avy amin'ny asa. Be dia be ny olona mamita teny, za raha lasa ranabavy tao anatin'izany hoe nandray ny Tompo. Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainako izany, tamin'ny omboko izany dia efa nanomboka nitendry. Tena nivon'ny fiangonana. Nanomboka tamin'izany dia efa nanao karazana fanompona isan-karazany. Na mbola tsy tena voaraiko lalina ilay izy taty anatiko. Efa nanomboka nanao asan'Andriamanitra mandeha atraizatraiza manao asan'Andriamanitra. Kanefa mbola tsy tena nanana antoka ako. Tsy avy amin'ny asa. Mety mamitaka antsika ny asa. Za eto tsy miresaka aminao hoe inona ny efa andraikitra eto anivon'ny fiangonana. Efa vitanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika tsy mifandrefy an'izany. Na efa navitanao na mbola tsy navita tsy olan'izany. Tsy avy amin'ny asa hozy izy. Ny famonjenanao raha lasa ranabavy tsy avy amin'ny asa. Raha toka hoe navita ianao ary, sao dia mampireharehanao ilay izy. Manjary vao may loza. Problema hafa indray izany, lasa firehariahany. Problema hafa indray tsika ny navita ireny asa ireny. Raha tsy teo atsika tsy zava-banina angetao e. Mampirehare izany. Problema hafa mihitsy izany a. Ary vao may loza fahotana hafa indray izany. Ny asa tsy mahavonjy. Eny, resaka toetra ary. Hoe zavatra mitranga mantsy matetika rehefa olona hoe hanolo tena ho an'i Jesosy ny olona dia manomboka dia manomboka izao tsy hifoka sigara intsony, manomboka izao tsy hisotro toaka intsony, manomboka izao tsy hijangajanga intsony, manomboka izao tsy hanao kolokolo intsony. Tany saina daholo ity karazana zavatra tsy ho atao ity. Izay mbola ho atao kely ihany rehefa avy eo. Satria tsy ho tany io, tsy ho vita io. Ianao niezaka amin'ny herin'ny tenanao dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa ataonao ilay izy. Tsy avy amin'ny ezaka ataonao ilay izy. Be dia be antsika manana faniriana tsara e. Fa tsy mifananao faniriana tsara na tonga na olombonjena. Rehefa tonga ny an-danitra any tsy ho tsarain'i Jesosy hoe hitako hoe tsaratsara ilay intention anao tena. Ohatra mba tsara ihany. Aloraka anao miditra. Tsisy idira. Rehefa tsy nandray ianao dia tsy mety. Tsy noho ny ezaka vitantsika. Tsy ny amin'ny ezaka vitantsika na ny asa na ny ezaka. Tsy hoe vakiako ny Baiboly inona ilay tokony atao? Okey, ezahako ity androany. Inona ity? Ezahako ity. Ndao ary. Tsy izany izy ity raha lasa ranabavy. Raisina amin'ny finoana ny famonjena. Raisina amin'ny finoana ny famonjena. Raha toa ianao ka efa tafiditra tao amin'izany hoe fahasoavana izany. Hoy hoe ny varavarana idirana dia famonjena. Raha toa ianao ka manana antoka fa efa noraisinao tokoa izany famonjena izany, dia tena faly miaraka aminao. Ary ny zavatra tena ho idirantsika amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo dia ohatry ny ahoana amin'izay ilay fiainana an'ilay izy. Fa raha toa ianao ka hoe efa nandray, kanefa natsiaro fa niverina. Io fahasoavana io io famonjena resahako aminao io dia izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha vakianao ilay Jaona toko voalohany resahako teo 9:12 hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Dia rehefa vakianao ny toeny fozy izy hoe izay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Eo izany vao manomboka ilay hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Tsy izay miasa ho an'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Tsy izay manao asa fanompona. Tsy izay mamafy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Fa izay nandray azy. Izay no mahatonga na miinsista tsara aminao, miantsoantso, ary maminandratra ny feoko aminao hoe manana antoka ve isika fa tena voaray ilay izy. Afaka mifanenety foantsika mandra-piala eto ambonin'ny tany. Afaka miaraka eny foantsika. Fihinana tsara foana ianao. Famihana tsara eny foantsika.
tiana foana ianareo, tia mifankatia foana tsika. Fa mihoatra lavitra ny fananana antoka ny amin'ny famonjena. Izay ndresahako aminao izay izy. Totika taty amintsika Andriamanitra nanolotra. Raisina fotsiny. Hozy izy ianao hoe raisina amin'ny fomba hoany, tsisy ezaka mihitsy izany izy ity fa tonga dia raisina. Amin'ny finoana hozy. Mino va ianao? Mino va ianareo? Amen. Raha toa ianao ka karazana efa nandray nefa ny efa zanak'Andriamanitra ianao. Efa zanak'Andriamanitra ianao kanefa ny tafala. Votsitra matsiaro ianao hoe lasa lavitra indray. Taddio tantaran'ny zanak'Adala iny. Tantaran'ny zanak'Adala. Inona ny teny voalohany amin'io zanak'Adala? Zanaka. Zanaka aloha vao Adala. Tsy maintsy hoe zanak'Adala daholo fa tsy hoe izaho mbola tsy zanak'Adala tsara. Rehefa zanaka dia mijanona zanaka fa aza mitady adalana. Raha sendra nanao adalana ianao dia miverena. Matoa no rainy ny jerijery anazy teny lavitra teny dia satria zanany iny. Azonao ve? Raha piasa iny. Raha piasa hoe patron tena tsy mahafinaritra ilay fiarahamonina antsika fa dia tsofi rano dia okey ary tsofina rano ianao dia lasa. Patron tsy jerijery anao sao dia miverina ihany izy. Ny zavatra famatorana hafa mihitsy angamba matoa jerijery hoe fa aiza ilay sao dia mba hiverina ihany. Fa izay tsy zanaka tsy antenainy hiverina. Matoa ianao antenainy hiverina efa zanaka ianao izay. Raha maheno ny feon'ny tompo ianao androany miverena. Amen. Raha mahatsiaro ianao fa zanaka miandry ianao ny dadanao. Miandry ianao Andriamanitra. Fotoana fivererana ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy afaka hiresaka amin'ny fiainana amin'ny fahasoavantsika raha tsy manana antoka aloha ianao hoe anisan'ny ao. Anisan'ilay ao ianao. Izay tsika vao miresaka fa ahoana amin'izay ilay fiainanao anatin'ilay fahasoavana. Amen. Teny anankiray izay mahafinaritra ny olona no miresaka azy. Verset anisan'ny raisin'ny olona foana ilay ao amin'ny Korintianina voalohany 5:10 manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra mba mitenena mafy reto toy izo ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko toy izy zay mihitsy zay fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoza ho ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy za fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko fa tsy natoza ho atsony afaka sokafana kely ve? Nareo manjary manofy eo nareo. Raiso ny baibolinao dia vaikio ilay izy. Iresaka fahasoavana antsika raha vao tsy azonao ilay izy dia manjary fahasoavana ny tany androany fa tsy tadidiko hoe ahoana. Korintianina voalohany 5:10-20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoza ho ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho. Fa fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Teny izay raisin'ny olona io isaky ny misy fahasoavana miseho eo amin'ny fiainana. Ohatran'ny hoe nahazo fiara vaovao mba tsy irefo kely anaty baiboly aiza moa hoe fahasoavan'Andriamanitra iry aloha. Lava be ilay izy ataovy ilay tapany voalohany fotsiny ohatra sarotra tsisy matadidy ny toyana izany ny olona. Raisin'ny olona fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoza ho rehefa nantsangana trano ny olona eo amivaravarana sina fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoza ho rehefa matsiaro hoe aniverseran'ny dadabe fa tena vokivoky andro iny fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoza ho ary ankizy dia tena hoe mahafinaritra mihitsy. Fa ny fanontaniana dia izao, izay tokoa ve izy iny? Izay tokoa ve ilay fahasoavan'Andriamanitra? Iza no nitenen'izy io?
Ny apôstôly Paoly no nitenen'izy io. Ny apôstôly Paoly rehefa nitenen'izy io hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao dia azoko an-tsaina ohatra ny hoe sady mijery fitaratra izany izy hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao dia inona moa izany ny hitany teo? Raha mamaky ny boky ny tantaran'ny apôstôly Paoly ianao ohatra ny tsy dia tena nafinaritra ange ny fiainangareny. Fa fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao. Fierté izany tena hoe izao izany ohatra antsika rehefa miteny hoe fa tsy toy izao ny fiainako raha tsy taho aminao. Tena hoe misaotra Jesosy. Matetika isika rehefa mahatsiaro hoe efa tafatsangana indray dia mira kely an'iny aloha. Rehefa tsy anona tsika tsy anja mihitsy aloha fa nefa ty apôstôly Paoly ty raha ny teny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao dia tsy ilay izy ilay manana ny zom-pirenena Hebreo na Israelita ilay hoe olona manana ny maizy anazy na amin'izy hoe mahataranaka Abrahama anazy no isehony hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao na hoe izy manana zo zavatra isan-karazany teo anivon'ny toerana izay nisy anazy. Fa raha za tena mino mihitsy fa raha ny tena izy fa fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao dia mahatsiaro ny fananganan'Andriamanitra azy izy. Manoloana ny zavatra isan-karazany izay niainany. Tao anatin'ny fanompoana io rahalahy Paoly io dia tena niasa nanao ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Raha miresaka izany hoe fahasoavan'Andriamanitra natoy izao dia olona miasa izany. Ny olona miana fahasoavana dia olona miasa. Averiko indray mandeha ny olona miaina amin'ny fahasoavana dia olona miasa. Aza afangaro tsy avy amin'ny asa fa sao dia misy mirehare ninona ny famonjena. Fa ny olona rehefa ao anatiny varavarana idirana izany tsy asa. Miditra ianao tsy miasa fa mandray fotsiny mino. Tafiditra ianao miasa amin'izay. Azonao ve ilay izy? Amin'ny voalohany ianao tsisy avatra angatahana aminao. Raha ohatra hoe izay ianao vao nandray ny filazantsara androany. Tsisy hoe manaova kely misy fanatitra voalohany rehefa ilay vao miditra. Misy fanatitra hoe tafiditra. Tsisy hoe vola. Tsisy hoe mba manao izaka anona izao tsika fa mba maninona raha mba tokony efa tafiditra ihany mba tsisy idirana. Ny famonjena tsy fidinao amin'ny fanatitra ho ataonao. Ny famonjena tsy fidinao amin'ny rakitra, tsy ho vidinao amin'ny asa. Za manatarika amin'ny teny clavier dia za hoe tsy ho voavonjy fa firy taona izay teo. Ny olona miaiky mihitsy hatrambola kely efa teo. Tsy ho tafiditra. Tsisy idirana. Na mitendry ary mandra-pahafatoko nefa tsy naray. Tsy tafiditra ahako. Tsy isaniako. Fa mahatonga antsika niresaka tamin'ilay voalohany teo hoe midira aloha ao amin'ilay fahasoavana. Rehefa tafiditra ho izy ao dia miasa. Maninona ny Paoly ny teny hoe fahasoavan'Andriamanitra natoy izao nahita izy fa niasa izy. Ary zao no tadidio hatramin'ny fotoana alohan'ny hafatesana dia ozy izy hoe navita ny fiazakazahako ozy izy. Fatany tsara izany ny zavatra niainany teto ambonin'ny tany teto. Fa io fahasoavan'Andriamanitra io. Dia rehefa vakianao tsara io Korintianina io, ozy izy hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Ilay famonjena, ilay natafidirany tao. Ny fahasoavan'Andriamanitra mihazona azy hatramin'ny farany. Tsy foana ilay famonjen'i Kristy ianao. Rehefa tafiditra indray mandeha ianao dia tafiditra ianao tsy foana mandrakizay izay. Amen. Mino an'izany ve ianao? Mandray dia tafiditra dia tsy foana fa tafatoetra ao ianao. Amen. Efa niasa fatratra ozy izy mihoatra an'izy rehetrarehetra. Ilay fahasoavany ity mampiasa. Rehefa tafiditra ao nefa ozy izy tsy zaly ny asa. Nefa tsy zaly izy. Fa fahasoavan'Andriamanitra ny niara niasa tamiko. Izany hoe fahasoavana io izany maninona? Ohatran'ireny coéquipier ireny, ohatran'ireny copilote ireny. Dao indray, ary indray, vily ery. Dao indray, izao. Ninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika. Rehefa tafiditra ao amin'ny vanim-potoana fahasoavana, rehefa tafiditra ao amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra ianao, zavatra rehetra avelan'Andriamanitra iseho amin'ny fiainantsika dia ilay manosika antsika hiasa ao an'Andriamanitra foana. Raha vao tonga ianao ka hiandrandra amin'Andriamanitra hoe aiza mba hanjara ho ahy androany. Hitady izay anahy ihany ianao. Dia Andriamanitra nefa raha ohatra hoe ho anjanak'Andriamanitra dia manome izay ilainy, manome izay sahaza izy. Na fitahina io na problema na inona mba tonga anao hiasa ao amin'ny fanjakana. Amen.
Izany hoe tsika raha mahazo fahasoavana, ninona io zany? Na talenta, na fananana, na zavatra, na vola. Ninona fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra dia natonga nomen'Andriamanitra mba hiasana. Fahadisoana be mihitsy ny hoe miasa nefa tsy tafiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany nefa. Fahadisoana be ny tsy miasa. Satria raha iresaka ny amin'ny Paoly araka ny zavatra teneniko teo, ny olona mandray ny hoe fahasoavan'Andriamanitra natoza ho ahy rehefa misy zavatra mahafinaritra miseho amin'ny fiainany. Rehefa misy zavatra tsara miseho amin'ny fiainany dia hoe fahasoavan'Andriamanitra natoza ho ahy. Fa nefa ny Paoly raha nandinika ny fiainana izy, raha izaho no afaka niasa ho an'Andriamanitra, ary tena niasa fatratra ozy izy. Izany hoe tsy amin'ny antonony. Ny olona tena miaina amin'io fahasoavana io mihazakazaka mavy. Ny olona tena tafiditra ao anatin'io fahasoavana io tsy vonan'io andany sy vonan'ny olaniana. Izany io apôstôly Paoly io. Mila fantatrao izany hoe afaka mi-identifier ny tenanao ianao androany. Manahoana koa miaraka amin'Andriamanitra. Misy heta maromaro ny resahako teo. Misy heta maromaro ny resahako teo. Tahaka ny Israely. Sy ny akamaroan'ny olona tonga mivavaka amin'izao vanim-potoana izao hitady an'i Jesosy noho ny amin'ny antony ho an'ny tena. Misy olona manantona an'Andriamanitra noho izay tsy aporisihako anao fa tsy mety ilay izy. Fa misy ndray mandray fotsiny amin'ny finoana. Rehefa tafiditra dia miaina amin'ny fahasoavana. Ny antsoina hoe miaina amin'ny fahasoavana raha lasa ranabavy dia miaina miasa ho an'Andriamanitra. Ny olombonjena, ny zanak'Andriamanitra. Miasa fatratra, manao ny zavatra rehetrarehetra. Io zavatra io dia tsara ny apôstôly Paoly. Izy io tsy dia nisy hoe olona mpitaiza loatra. Hoe zoky ara-panahy tiako tenenina. Hoe alefa raha Paoly alefa raha Paoly alefa azo indray fa aiza indray tsika izao mandeha tokony ary indray tsy olona io. Tsy teny io fa zavatra iainana any anaty. Izay ilay hoe miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra raha lasa ranabavy ho an'izay nandray azy. Ho an'izay nandray sy miaina amin'io tadidio vanim-potoana mandalo izy io. Vanim-potoana tsy niainan'ny zanak'Israely io fahasoavana io. Raha miresaka ary Davida dia zavatra hafa ny resahany azy, resaka fahasoavana manaraka. Fa tsika miaina ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra mihitsy. Ilay grasy, izay ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra ho antsika gentlisy. Raha manana antoka ianao fa voarainao ilay izy dia tsy mampipetrapetraka izy io. Tsy mampipetrapetraka raha lasa ranabavy ny fahasoavan'Andriamanitra. Jereo ny tantaran'ny apôstôly Paoly io, betsaka ny zavatra ny aina. Raha hitanisa kely aminao fotsiny ahako hoe tao anatin'ny fanompony an'Andriamanitra, ohatrany hoe miampanga ilay zavatra tsara tantarain'ny olona amin'izao rehefa miresaka hoe fahasoavan'Andriamanitra natoza ho ahy. Satria contraire an'izay mihitsy ny zavatra ny ainan'ny apôstôly Paoly io. Zavatra ny ainan'ny apôstôly Paoly io dia miaina mihoatra ozy izy tamin'ny fisasarana manatombo, tamin'ny tranomaizina matetika, tamin'ny kapoka be, tamin'ny fahafatesana matetika. Saika nahita loza izy tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay nalehany. Izany ny zavatra ny ainan'ny apôstôly Paoly izy tsy mampiteny mihitsy, tsy mampizesta nge izany reto e. Izany hoe dia izy tiavana dia efa tsy maiza zavatra tsara sy ratsy mihitsy koa ilay olona. Fa zavatra ratsy nge izany, zavatra mampalahelo izany. Ary na ny fahafatesany ary dia mampalahelo. Satria novonoina izy. Tsy hoe vokiandro ny apôstôly Paoly raha lasa ranabavy ka dia natsono iray izy ody any aminy. Tsy novonoina izy. Fosy izy fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoza ho ahy. Azonao ve izany resaka izany? Vonona ve ianao niditra amin'izany? Vonona ve ianao ny iainao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra? Raha ohatra ka tsy mbola manana antoka ianao dia efa nizaraiko taminao teo ny famonjena. Jesosy Kristy, raha Jesosy Kristy ny tena resahana, dia izy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Mila manana antoka tsika fa voaray izay mba tsy salasala ny amin'ny famonjena intsony ianao manomboka eto. Raha miasa sika ho an'Andriamanitra dia ny asa dia natao an'ny olona efa tafiditra. Raha misy annonce eto am-piangonana, misy zavatra ilaina tahaka izao. Raha izaho ianao aza manao raha ohatra hoe mbola misalasala ny amin'ny famonjena.
tsotra vezany zavatra resahako izany nefa mahitsy. Manana antoka. Vanim-potoana mbola ho an'izany zao. Vao fotoana ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny amin'ny raha lanitra. Rehefa lasa ny fiangonana miaraka aminy efa vita niaraka tamin'izay vanim-potoana. Ny fahasoavana. Mbola amin'ny vanim-potoana tsara indrindra ianao zao. Tenenina akaikinao amin'ny vanim-potoana tsara indrindra nge misy antsika e. Amin'ny vanim-potoana tsara indrindra misy antsika. Sa ianao ve nanireo Israely? Ina tianareo le sa le Israely ny tianareo? Nampalahelo tamin'ny Israely io dia izao hoe tena teo Jesosy miaraka miaina amin'izareo eo. Eny etseny eny, eny amin'ny rehetrarehetra eny. Fa tsy voarahin'ny zalahy ilay famonjena. Eo, le izy mihitsy nefa tsy hoe Jesosy hafa. Hafa ilay pisy Jesosy be dia be amin'izao mivoaka eny. Fa ilay tena izy ny teo. Fa tsy azon'ilay olona ilay izy. Mahita izy fa tsy voarahin'ilay izy. Vanim-potoana iainantsika izao vanim-potoana anisan'ny mamy indrindra ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy tiako ianao iraty an'izany dia tiako koa nefa ianao rehefa tafiditra, manana antoka ianao fa tafiditra tsara ao anatin'izany, ndao hiasa ho an'Andriamanitra. Tenenina akaikinao hoe ndao hiasa ho an'Andriamanitra amin'izay raha hoe rehefa manana antoka e. Eto izany ny olona tafiditra ao anatin'ny fahasoavana dia tsy misy hoe mpinotsotra intsony. Amen. Tsy hoe zay manovo ny alehanay ihany. Manovo iny ianao e. Tsisy manovo izany eo. Mahazo dia tonga dia mampiasa. Zay le izy. Mahazo ianao eto tonga dia ampiasainao iny amin'ny moyen rehetrarehetra. Zay le fahasoavana nge. Raha meny tompo bisikileta ianao dia ampiasai fahasoavana le bisikileta. Ento. Anaovana ny asan'Andriamanitra. Tsy hoe ateroty fanatitra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy zay le izy fa eto ampiasao izy menanao le izy dia ampiasao anao iny. Meny tompo anao ampiasao amin'izay hitanao fa tokony ho izy. Raha olona zanak'Andriamanitra ianao maheno amin'ny feon'Andriamanitra. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'izay fifampizarana izay tsy fantatro izay zavatra voarainao. Ndao anao mise au point kely amin'ny tompo e. Aiza ho aiza ahako. Aza refesina amin'ny fanompoana ataonao. Aza refesina hoe izaho efa izao. Tsisy titra reto. Zaho tsy manana titra miresaka aminao eto. Fa zaho nandray ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha hitanao mandeha miakavia, miakavanana ny rehetrarehetra izay alehako. Tsy izaho ireny fa ny fahasoavana. Dia mino koa fa ampiasa olona maro Andriamanitra. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hivavaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.